eo amin'ny fiaramiasan'ny Madagasikara amin'ny firenena vahiny sehatra maro no anehoany Inde ny fiaramiasany hanampy any Afrika raha tsy ilaza koatran'ny fampandrosoana ny teknôlôjia sy ny serasera isika eo ihany koa ny fampizarana traikefa amin'ny fampianarana sy ny fiofanana ara-teknika nandalo teo anivon'ny antenne meram-pirenena Ougandais ny Prime Ministre indiana nahafahany nanazava ireo karazana tetikasa samihafa entina hanampiana ny Afrika tafiditra ao anatin'izany Madagasikara izany fotoan'izany. Vonina ny anoana ny tetikasa fampandrosoana ho any Afrika ary ao anatin'ny Madagasikara i Inde. Io no anisany nisongadina tao amin'ny lahateny nataon'ny Prime Ministre indiana Narendra Modi nandritra ny fandalovany tao amin'ny antenne meram-pirenena Ougandais omaly ary narahana nivantana tao amin'ny masovoan'ny Inde. Raha misy aussi izy proposition, raha misy zavatra tianareo aroso aussi izy na projet de coopération aussi izy dia avoany izahay anatanteraka izany satria dia hita fa tena betsaka ny zavatra afaka zarainay sy iaraha-miasa kanefa dia tsy manaharoatra izany loatra ny fitondrana malagasy. Raha ny teny Monsieur le Premier Ministre Narendra Modi aussi izy dia nilaza andreo teboka anankifolo aussi izy izay politika ny fiaraha-miasan'ny Inde miaraka amin'ny région d'Afrique fa tsy nitsadrese tamin'ny firenena afrikana iray manokana izy kanefa aussi izy dia ao anatin'izay tao anatin'izay tenin'izay dia misaplike na mifandray amin'ny Madagasikara daholo satria Madagasikara dia tena ao anatin'izay continent afrikana izay aussi izy marina famisahana sehatra maro ny fiaraha-miasa eo amin'ny Inde sy Afrika ka mbana ao anatin'izany ny fampandrosoana ny teknôlôjia ny serasera ny fifampizarana traikefa eo amin'ny fampianarana sy fiofanana arak'asa raha tsy ivina nandritra fivorim-be teo amin'ny Afrika Asianta tamin'ny 2014 dia nampanantena fanampiana amin'ny tetina $10,000 ho an'ny Afrika i Inde izay ampiasaina amin'ny fampianarana sy fizaham-pahasalamana izay ampitain-davitra ataon'ny hôpitaly lehibe any Inde miaraka amin'ny firenena 720 eto Afrika nampanantena fampisamboram-bola amin'ny tetina hatrany amin'ny $10 miliara ihany koa i Inde.